amin'ny alado avy zao no anamariana ny fetin'ireny ny asa saina ny rehetra ho tokantrano inona ny fanomezana omena ho an'ny ireny isan'ny fanomezana azo ambara fa ho raitra ny asa tanana malagasy. Be mpisafidy ireo tao zavatra malagasy rehefa vanim-potoanan'ny fetin'ireny tahaka izao. Anisan'ireny ny pokatra vita amin'ny hodi-boa sy ny rafia izay miseho amin'ny endriny maro. Na ireo foara manerana ny tozaotolo ary dia efa nahita itony vokatra tena tsara kalitao itony araka ny fantatra. Ny client-nay zany dia misy olona avy any ivelany dia misy koa ny olona avy eto an-toerana izay efa zatra ny produit Dorel Maroquinerie dia sasany manao commande hitanam-bolo amidy dia sasany manao commande ho an'azy manokana. Manatsara aloha satria mianatra ela be ny fanaovana Maroquinerie ity dia nahazo maritaizana mikasika an'ilay izy dia azo velomana tsara satria mahalavitra tian'ny olona ny entana zany na eto toerana na any. Nambaran'ny ity mpandraharaha ity ihany koa anefa fa na dia eo aza ny fahatsaran'ny kalitao izay dia manomboka misedra olana ihany koa ity sehatra ity noho ny antony fahavitsin'ny akora voalohany izay vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana ihany koa. Eo dia eo ihany koa anefa ny alatahaka izay manimba ny tsena sy ny tena tompon'ny vokatra.